ho tosatsika ny fampahalalam-baovao nentina ambavaka teny amin'ny FJKM Rahasalama Martiora eny Ambohipotsy Beberazay reny ny Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny fianakaviany androany maro moa ireo tonga nanatrika izany fotoam-bavaka izany ho fanehoana firaisankina amin'ny fianakaviany teny an-toerana Lova Ramanantsoa Christian Rakotondramanga. Tonga nanatrika fotoam-bavaka tetsy amin'ny FJKM Rahasalama Martiora etsy Ambohipotsy Ramatoa Ravalomanana Lalao vadiny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marika. Nitaterahana teny atoerana tokoa ny fanompo-pivavahana fiderana an'Andriamanitra sy ny fitrotronam-bavaka any Beberazay ary ny fakasitrahana ilaina ary noho ny fitantanana ny fianakaviany. Tonga nanotrona izao fotoana izao avokoa ireo olo manan-kaja maro sy ireo vahoaka maro ho fiarah-mientana sy fanehoana firaisankina Andriamatoa Ravalomanana Lalao. Tsy Andriamatoa Ravalomanana Lalao no nisaotra azy ireo izay nanohana sy nitondram-bavaka ny Beberazay izay iaraha-malala fa marary-mafy amin'izao fotoana izao. Nataontsika rehetra dia mbola tsarona hoe manatombonandro izay fianakaviana indrindra fa i Beberazay. Tsarona hoe mivavaka tokoa no manova zavatra ary tsarona hoe amin'ny vavaka no anehoana ireo fitiavana anay. Ary araka ny teny teo hoe ny fanantenana no namonjena ny mino dia aoka itsika ho feno fanantenana satria avaozitsika isa-maraina ny fanoloran-tenantsika amin'Andriamanitra. Fotoana na ahafahana nitotrom-bavaka ny firenena ihany koa ity fanompo-pivavahana izay notanterahana tetsy amin'ny FJKM Rahasalama Martiora Ambohipotsy ity.